Za tsy hoe andeha hitaraina eto a, nandeha hitanisany tsy mety amin'ny valim-pifidianana no ataoko androany. Fa raha ataoko hoe hanaitra tsika tsy mbola taitra. Azo atao raha hoe tena tsy mihontsina mihitsy tsika amin'ny zavatra manoloana ny zavatra misy ao an-tanindrazana ao Madagasikara io resahako io. Lasa tena ohatran'ny samy makao azy fotsiny de zay vo de vo. De zay mahazo de mahazo zay lany de lany zay midratra de midratra, zay maty de maty. Lasa ohatran'izay se le izy. Tsy isika rery, tsy tsika rery mihitsy akory ny hoe manana problème amin'ny firenena eto ambonin'ny tany eran'izao tontolo izao. Fa misy firenena tena sahirana. Zany hoe vahoaka mijaly zany. Tsy marary fotsiny na hoe noana de maty. Fa misy koa tena hoe enjehana de vonoina. Na izy maty ny jola arakarak'izay zavatra miseho amin'ny firenena, na izy maty ny fanjakana. Ary betsaka io, na eto Europe io, na any Azia io, na any Afrika io, na aiza n'aiza. Ny tany misy ady moa zany efa tsy resahana intsony. Tsika tsy haina ve zany hoe sady tsy misy hohanina nefa mandositra an-tongotra mamakivaky ny désert'ny Afrika io. Mandeha tsisy sakafo. 5 andro eny ambony lakana mandeha miampita ranomasina. Voangina zao izy maty vo nisy firy tany Afrika iny. Amin'iny amonjeny Italia, andeha ho any Allemagne. Zay ny tanjona. Misy famille voangina miala ny Congo mandreviny ho any Brésil, mandreviny ho any Canada. De mandany ny vola aman-karenany mihitsy. Nefa ny risque amin'izany efa 200% ny trajet. Fa io na rindrina io na bary be le manaka anazy eo, efa tapa-kevitra izy lasa de lasa izy. Arotsaka daholo ny fananany. Ny trajet nefa amin'izany efa danger, efa na ny passeur efa gangsa. Ny raketa amin'izany ny viol misy. Satria ny Afrika tsy mitsandrarany Libye ianao raha andeha hiakatra Eropa. Mandra-pahatonga any amin'izay alehanao any raha ho tonga. Zay rehetra zay, inona ny tanjony nefa zay rehetra zay de te hanana fiainana. Zay fotsiny de daviny, la vie et la paix. Tsy io tsy resaka hoe teo fotsiny na teo mainky, nda te hanam-bola be. Fa mba te hiaina milamina izy mba te hiaina tsotra. De afaka mandinika, afaka miasa, afaka mifaly. Ireo firenena sahirana rehetra ireo, ny vahoaka ao aminy. Mandositra ny taniny. Zany de tsy mampalahelo rozy nareo. Ny sisa taona, zay sisa taona de mandositra ny taniny izy. Ary rehefa maty de maty foana, maty amin'ny lapa fotsiny. Bref, zay moa le izy fa ny atsika zany, ny atsika tena tokatongavana ny atsika, mba jereo ny atsika tsy mi-exagérer mihitsy akory. Fa ny atsika ny problème atsika faran'izay kely mihoatra ny zavatra niresahako rehetra teo. Maivana nefa mora vahana. Fa de tsy haiko ahoana ny fomba filazanareo azy. Président anankiray super président anankiray de quelques connards. De vahiny ohatran'ry Tsay, ohatran'ry Ravokatra, ohatran'ry Augustin, bandy ohatran'ireny, de vahiny vitsivitsy. Tsy maro anisy akory. De voakendao le raha malagasy. Tsika nefa tsy manana frontière akory hoe misy Guinéana ampiasain'ny anina de manafika any. Tsika tsy misy frontière fa tsika samy tsika ny ao. Fa le izy ry vahoaka malagasy zao tena mieritreritra fa zao ny harenanareo ny fanananareo, ny volanareo, ny adanan'ireo bandin-drajoelon'ireo amin'izao fotoana izao sy ny firongony. Tsy nisy mihitsy reo iza tamin'ireo hoe nandeha fianarana ambony hoe andeha hitantana firenena iza. Fa de io de lasa flou, lasa PDG, ny sasany lasa DG, ny sasany lasa dirikady, ny sasany lasa be équipe de lasa gouverneur.
sasany lasa sénateur, ny sasany lasa diplomate, lasa ambassadeur. Nefa izy rehetra le atody daholo izy rehetrarehetra. Za teraka neny 60 63 teraka da tandrana hitako mihitsy zany hoe malagasy tsy manaiky lembena zany hatrany amin'ny ratsiraka. Fa zao nanomboka ny ty rajoely ty lasa clémaina le malagasy, lasa mora rahonana, lasa mora fanana bobara fotsiny, mora fanana resabe, mora fanana resaketitra. Ataontsika hoe génération ary tsy maninona atao génération fa zao na izany ary aza vendrana kosa. Fa zao anie le hanina hiditra am-bavanareo mihitsy ireo mihitsy ny sakanan'le olona. De jeritserenareo mihitsy ve? Ny volanao anie volanay paosinao no noarandry le rony any amin'ny banky. Tsy misy pité mihitsy na mpianatra na beantitra io volany beantsara foana. Ny taninao alainy, ny tranonao alainy. Fa io araky ny teniko hoe tsy mbola mampiosina an'le malagasy ihany. Lasa mampio tena. Zay sisa. Zareo no mitondra tsy maharitra ireo hoe zay sisa ny lazaintsika. Fa soa ihany fa mbola misy tsy manaiky. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, ohatranao. Soa ihany fa mbola misy. Ary minoa nareo fa on lâche rien. Tsy andro 5 taona akory, tsy andro 3 taona, tsy andro 4 taona. Ary fantatr'ireo zany. Fantatra zareo tsara zany ary tsika koa tsy manafina. Fa tsika miketrika. Mitodika any aminareo reto le nampanao tsony rajoely reto tsy tadiavina atao fitaovana. Nareo le retraité maramila, polisy, gendarme azafady. Nampanao tsony rajoely tamin'ity herinandro ity. Manam-boninahitra. Promesy daholo nomeny rajoely raha promesy rehetrarehetra. Zay cause-ny rehetra teo. Bien sûr hoe ampy anareo, ampy iainanareo ny zavatra ny proposeny. Fa firenena jerena sy ny taranak'ireo jerena. Zay mazava ny tiako lazainy. Ho anareo mitady hiaraka aminy sy manaiky ny proposition na safidy na nareo hiaraka am'le na nareo hiaraka amin'ny vahoaka. Fa zao tadio tsy mbola misy hoe force na resy vahoaka. Ny fifandonana tsy maintsy hisy io, ny fanonganana tsy maintsy hisy io. Nyendrika hisy ho fotsiny rajoela, nyendrika hisy ho nisy fotsiny afaty aminay io. Na ao amin'izareo any raha misy mitady hipetaka anazy koa fa bon. Rehefa milonao izy efa mandehany ny fandarana fa amin'ny fisamborana an'ireny. Ny tiako hatongavana amintsika dia zao. Tsy afaka jerena fotsiny amin'izao fotsiny io rajoely io. Hoe hiaritra eo tsika hatramin'izao. Faratsy izany dia zao. Io tsika hanao ohatra ny Haïti, dia hanao ohatra ny izy ty firenena anankiray, hanao ohatra ny Syrie. Dia zay aty iny moa ny ataonay fa dia mahakarary anay fotsiny izy marary, mampitondra aretiny io. Hanao ohatra ny Haïti, hanao ohatra ny Syrie. Ny iray midankitra amin'ny fen'ny tanàna, ny anankiray ny fanjakana amin'ny fen'ny vahoaka. Tsy miresaka ny any amin'ny faritra satria ny any amin'ny faritra efa voagejan-drano daholo, efa voametrizan-drano ny any amin'ny faritra. Efa voatapina. Zay ny tena marina. Araka an'izay taminareo teo io tsy maintsy hitrotro, tsy maintsy andray ny gidra, tsy maintsy misy io. Fa zay vonony zay naka risika. Za miteny zao rehefa maka risika, za miteny zao. Satria mbola ao anatin'ny miadi-pitsarana amin'izao fotoana zao amin'ny plainte napetraka rajoelina aty a Frantsa. Fa zay miatrika.
Ary tsika aza manaiky reberibe ny fanaovana-lanty diversion isan-karazany ty. Aza lany andro amin'ny resaka indépendant zany a, efa fantatro namba tsy afaka mikofoka zany, fa tsy maintsy miaraka amindreo ny indépendant na hoaiza anao inona. Tsy maintsy miakohaka ny antrenan rajoely reo a, tsy maintsy mandady eo amin'ny Ravatomangy reo. Lany andro fotsiny nareo manenjika fotsiny zao. Be amin'ireny tsisy dikan'ireny na ivelona minisitra tsisy dikan'ireny. Fa itsika ihany miakina amintsika io. Aza miakina amin'izany SADC, OUA, africaine, Union européenne, COMESAS, aza miakina amin'izany fa tsika ihany a ny afaka mandravana io. Zareo zao efa manana programme, za tsy manafina aminazy misy namako anatiny eo. Fa manana programme zay handeha hanatrika ny Jeux olympiques aty à Paris. Dia efa apetrapetrany amin'ilay ampombo sy le mpiasa piso filelaka ao a, ny fanampiana ho an'ny ny vatotsindry sy ny sakafo amin'ny sachet sy ny menaka savony sy ny namany ty. Rehefa mangataka raha menimenina eo dia efa vonona ireny, efa vonona daholo ny menaka, vonona ny vatotsindry. Zareo akany tsara aty à Paris. Fa zao natao fonda rajoelina. Ny tanjonay a tsy miova. Tu dégages. Tonga eto Frantsa laha tsy misy aninona an'ilay eto akory. So mamorona indray laha hoe mitady fofony anay ilay olona ary sy ny olo maro koa sy rano namany. Fa eto tany-lalàna eto a, na dia betsaka raha tsy minaraka lalàna. Tonga eto à Paris laha, possible hoe voatorako ny voatabia na lafarina na atody na ohatr'izay, na tamaina, possible ny tamaina aloha, za tsy afenina. Fa zahay tsy terroriste akory na djihadiste. Hoe andeha mena lahy sy manodidina lahy ny famille an'lahy. Tsy m'intéresse anahy mihitsy ny vady ny lahy sy ny vady aman-janaka lahy. Fa ialahy ny problème, ialahy ny azoko ny lahy mitenta-kely lahy ny rainy. Ary io tsy aty ivelany koa niseho zany fa ao Madagasikara zany niseho. Fa raha ireo akoho lahy kosa aloha, ireo possible ireo voadariko aty. Fa aty fotsiny miarakaraky ny fomba hidaroana azy a, ialana fotsiny le hoe voasage ferme, arakaraky ny endriky ny anadaroana an'ilay io, fa maximum sursis. Zay. Zay marana koa azy a, ny afatra amintsika dia zao. Raha avelantsika eo, io fitondrana io, efa zavatra hafa ny niketrika ataon'ny rajoely, ny andohan'ny rajoely efa zavatra hafa. Firenentsika ny resahany io. Anareo Madagasikara ao, zahay aty a Frantsa aty a, na ho ampifony Macron ary zay, na zay président manaraka eo, zay malagasy foana. Tsy ho atakanay amin'ny Madagasikara mihitsy akory ty la Frantsa ty. Fa ny mampalahelo fotsiny ilay dia zao, marina fa misy hoe andeha tady ravinahitra aty ivelany. Fa saingy tsy izay intsony ilay izy. Fa lasa tena hoe mandositra an'ilay fireneko aho. Noho le bon ajanoko mitady voaka ilay d'origine amin'ny manaraka toizatsika. Satria sady mijery vaovao mitotona amin'ny vaovao dia manjary miakatra. Fa amin'ny manaraka tsika toizatsika ndrasaka atoroko anareo hoe zao natao rehefa hitrango io zavatra io. Salut daholo.